baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. baiboly sy kolontsaina, baiboly sy kolontsaina. Sambatra raha samy sambatra ry havana, finaritra koa raha finaritra, miadana raha samy miadana, tretrika raha samy tretrika isika manana an' Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika, izay nanolotra ny tena no famonjena antsika, koa dia miarahaba finaritra antsika rehetra olom-bovonjy tsisy akanavaka, mpiaino ny radio vaovao masoa. Koa ho aminareo anay ny fiadanane. Fifalinao anay mpankafian'i Kristy mandrakariva moa ny manolotra ny fandaharana baiboly sy kolontsaina ho antsika. Amin'ity anio ity ary no anarahantsika ny fizarana faharoa amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe ny zanako. Araka izany dia manohy ny lohahevitra izay efa nibanjintsika tamin'ny herin'ny tahaka izao tsika mahakasika ny herisetra eo amin'ireo zaza tsy ampy-taona, indrindra fa ny zazavavy. Kolontsaina teo amin'ny Malagasy tsy mivoaka ny tokantrano ray aman-dreny ny tovovavy ray raha tsy efa anambady, saingy taty aoriana kosa noho ny fahasahiranana dia voatery ny ray aman-dreny andefa ny zanany isolo vaiky ny akalana. Ary ao am-pitiavana ary ny tantara dia aoka isaintsaina isahady isika, tsy adonoantsika nefa fa ao aorianan'izay dia mandray ny lesona hatrany isika. Ny teny mpanao salamo raha teo moa dia iombonantsika ato amin'ny salamo fa 3:7. Ny andininy fahavalo hoe ampahalala ho aho izay lalana tokony alehako, tokony andinika tsara ny ray aman-dreny milohan'ny anapahana hevitra, tokony andinika tsara ihany koa nefa na ny tanora milohan'izay isafidianana izay lalan-kizorana mba tsy hisiany nenina eo amin'ny fiainana manontolo. Ity hirany amboarapeo imprimerie adventiste alohary no andeha angatantsika amin'ny tombo sahady ampianarany antsika, anamboarany antsika, amboary Jesosy niambitantsika amin'ny fiainonany toy ny tantara.
izao tenako izay fenotisa indrindra fa ity foko ity Jeso no atolotromba ho avaosina tsy anana baraka anao Jeso amboary Jeso ny fiainako ka fenonandrefana tsatsasa sy mendrika ny fisanasy ny fiteniko ekanea Jeso mba utuniana ampitoeko amiko ny fitiavana ahitiavako ny fahavaloko Jeso ireo fomba ratsy zay nianako solore Jeso mba ho tenava amboary Jeso ny fiainako ka fenonandrefana tsatsasa sy mendrika ny fisanasy ny fiteniko ekanea Jeso mba utuniana Mahafaly ny mpankafian'i Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny zanako, ny zanako. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Miriama lalany afy no tafita, Sylvain Zafindrafara no randrirainy, Nirina Lalo Estera no dety reniny, Tojo Rabesandratana no Armand, Lalany Kristy no Beatrice vadiny, Fitiavana Rasolo Arjao no sitraka zanany Lamatoa, Tsinjo Mampionina no Sandratra, zanany Faralahy, Fitiavana Ravakinaina no Saloy namany Tafita, Valerira Zanajatovy no Claudine. Atolotra antsika anio ny fizarana faharoa. Tovavy anankiray 40 taona avy any ambanivohitra, mananjandry 4 noho ny fahantrana mianjady amin'ny fiainanay dia voatery tsy maintsy nalefany dada sy mama hiasa aty andrenivohitra. Nanaiky satria tiako izy ireo, tiako hianatra koa ny zandriko. Rehefa nizay nefa tonga soma tsara taty izay dia tsy asa nampy atrano akory kay no nilany Monsieur Armand sy sitraka zanany hafa naterany tamina toerana iray mampatahotra. Fantatro tamin'ny resaka nataon'i Claudine vehivavy ratsy fanahy ny andry atao, fa omena ho firavirain'izany vazalahy Monsieur Vincent zany aho. Rehefa vitany kosa ny ilainy amiko dia ovinoana angalana dova. Tsy afaka nanao fianarako tsony aho, tsy nanapitany, tsy maintsy nandeha niasa. Nefa sao herisetra
zavatra tsy izy toy izany miandry aho. Toloza mitatao eto ambony lohako. Ahoana reny no ahafahako amin'izao e? Andriamanitro, ianao no mpanoratra ny tantarako. Soraty arak'izay tianao ny lalako. Tantanao arak'izay maminao ny tanako. Ireo ray aman-dreniko indray androany ve iantsoantso amin'ny alahelo hoe ny zanako. Tompo, arova ny zanakao. Tsy hanaiko ho viravirain'ny Satana. Tena tsy hitako tsony ty izay atao fa dia ambenany ity vehivavy ity eto a. Tompo, omeo hevitra mba ahafahako miala eto. Fa inona mbola mampiana an'Andrio ihany e? Efa hoe anaovy ireo akanjo ireo. Zao no ataoko Andria. Raha tsy mafy loha Andria, fa manaraka tsara izay baiko atao ato. Indrindra manaiky an'izay ataon'ilay vazaha Andrio eo e, dia mety ho faty. Zao ve? Zany no antony mahavelona eto e. Manaraka ny baikony dia zao ny akatra grady. Tsy vonoiny fa fotsiny a, tsy maintsy mitady tovovavy ho viraviraina isan'andro a. Andray, fa fiainana inona daholo re zany lazainao zany e? Dia tadiavinao anao an'izany koa ve zany za? Tsy a. Zany ny zavatra ny anankitato raha tendry ho fantatra e. Dia zao tsy tafiala zao ato tsony. Ny karama omeny akoho tsy laniko mihitsy e. Dia vitanao ve namela ny vatanao viravirain'ny Satana? Tsy mety ange zany e. Hodry, mafy ny fiainana anatrehako. Za kely dia niasa taman'olona mba hamelomana andray aman-dreny sairana ara-pivelomana e. Ka zara kosa nahita an'izao azy izao. Fa ela be zany e. Tsy lolo akanjo fa maika aho a. Eo dia mandany fotoanako eo fotsiny. Mba amin'ireo fo ahy e. Avelao za mba handeha. Dia tsy mba manenjika anao ve ny eritreritra hoe tovovavy marobe toa anao sy mba tanteraka no aviny, na maty, na viravirain'ny vazaha. Tsy rarahako izany e. Avelao sy mba sy maty ihany. Ka za tsy hanaiky atao an'izany ninona fanerenao ahy eto e. Manana ny tompoko hiaro ahy amin'izao asa ratsy ataonareo izao. Dia efa samy mamaly mihitsy izany. Ndry izay fingo takatra kely io no miseho mafy be eto. Sady atirika raha tsisy tompo sy Jesosy hiaro andry izany a. Ary iny aloha tatazy kely aloha ary anandramako azy e. Maty ny kiboka. Fa maninona dia takanao ohatr' izao ahy e. Ka mitady ka. Zany koa fanampiny rehefa mbola be saina. Maty Tompo. Mama. Ahoana? Mbola sa ihany? Tsy ady aminao ny alehako aty tompoko fa aza dia ampitsaliana ohatr' izao ahy e. Ataoko amin'ny fanaovana azy rehefa zany mba omena moral. Ka ahoana? Anao ireo akanjo ireo sa tsy anao? Hitandry ity, antsy ty ety atanako ity. Lerako amin'ity raha mbola mitady andahy eo ihany a. Andriamanitro, tena tsy amintsy ity vehivavy ity raha izao fahitako azy izao ka. Jereo aza taka sy totondro no meny ato eo. Boba-rà mihitsy amin'ny vavako. Enareny ataoko e. Maika aho fa anao sa tsy anao areo akanjo ireo ndry. Lerako amin'ity antsy ity a. Za tsy miany ihany fa tonga dia vitaiko a. Isa, roa. Mifona re tompoko. Oka re. Fa anaovako re. Anaiky ihany tompoko miseho mamela fily eo. Zao maradratra fotsiny. Mila endrika mitsikitsiky tany vazaha eo a. Ary sasao io tare mandeha raha io fa tsy. Eny tompoko. Aleo aka loko mena sy makiazy aloha. Vita oma ndry tonga eo a.
reny hevitra ialako eto hoe satsy ianao ireo akanjo ireo izany fahitako lalana ivoako ato e. Dia ahoana re zandry tafity ny trano ty ny diny inona no hevitra sa resy misy varavarakely. Aloha hoe andeha kely eo dia ezahako tazamina avy ety ambony hoe inona ny ao ambany ao e. Aiza re izany no hoe karako eto hoe ry koseny misy seza aloloha tena moramora ty zay ary hiakatra eto aho dia hojereko hoe tena voafefy tamboho be kay ty trano ty. Dia ahoana re izany ny ataoko hoe tsy maintsy manavy tena rangara teo afaka eto aho. Aherezaka ita vita aleoko maty eto ampitsambikinana amin'ny varavarakely eto toy izay ho virafirain'ny vazaha. Hiakatra eto amin'ity sesy ty aloha dia rehefa tafanika eto amin'ny varavarakely aho dia atsipiko an'io sesy io misy ekarako amin'ny tamboho indray akirisako moramora amin'ity sa tiako hoe ny kay ohatra amin'ny misy tady aloha izay ny apetipetiny eto e. Sapavery mijerany anikazany ambanivohitra raha angaty fa lazao zay ary aloha alefa moramora makany ty sezy ty ataoko amin'ity tady ty dia zay so dia ho tonga eo ihany ilay vehivavy teo ka ho tratra eto indray so ihany aloha fa ohatra mangingina be koa ka tsy dia misy are loatra angambe ary aloha hitsambikina amin'izay na tafita na tapatongotra hitsambikina ka isa roa telo maty atanako fa voatsindriko tao mety ho folaka mihitsy izany tanako izany fa ohatra ny tsy tapaka aloha e. Kelika sisy ary tafita ary ahoana indray izany mianika n'ity tamboho be ity sisa dia izay aloha ranga eny ananty lasao. Monsieur Vincent koa rangaha dia efa mandodona tsy le kialavaviny koa efa mandreraka mihitsy anaiky amiko efa mandany fotoana ohatran'iny ary aleo fa haina amin'izay ary nakaiza tato ary totsita le akanjo aza reto na tsy haneto reto tena tafaporitsaka izany dia taizany tsy hoany tsy maintsy hoe teto amin'ity varavarakely ity izany ny anka ary adiniko ny nanidy an'ity kay tena enjana indray ity marina izay aho vao tratra ohatr'izao inona no lolazaiko amin'ny gavazaha tsy manaiky an'izao aleo aloha hiazakazahako any amin'ny vavahady fa tsy tafavoaka eto iny e. Allô? Keza raha Armoa? Vahoany? Ino ty miantso alina be ty? Tongava malaky ety izao dia izao aloha fa lasantsika angela kiala vavinentinareo iny e. Malaky fa vazaha be ato efa tena tezitra mihitsy tsy te halala ninina mihitsy hony izy. Ohatry, fa ahoana koa ary izany ataonareo izany? Fa nareo koa ve miesiny? Dia izao ve za andeha ho any indray nefa vao za vao tonga vao teo mihitsy? Tsy mety izany ataonao izany Claudine. Zay e, maika be. Tsy mbola lasa lavitry ny faingany nareo. Okey ary, zay zany.
koa ary kala tafidiny mahazo iny rahatratra eo sy ba kely mahabe problema tsy zao ve dia tsy maintsy hivoaka ny trano indray ny olona dia amin'ny sitraka alova tsy fa ino ty mahasosorenanao ty e ary andeha ho aizy izy zany fangaly raha mato ty mbola tsy matory ihany hatra amin'izao e fa taitrany nahitanao nikofokofoka teoko fa ho aizy ary ianao matri ianao e ndeha ho any amin'ny sitraka aloha ka izy ve zay tsy efa natory e fa inona mahazo anao ty e aha matri io ah lasa kely aloha o sitraka aizy mivoaza aloha iah dada fa misy inona sitraka manaitra koa nareo fa ahoana e ndao ny alatrano aloha ny resaka fa so hen'ny sandratra io e nareo koa nga mahana-kitaba tsy fa misy inona e ndao any defa lasa nitsokany eo ny kala tavita kely e tsy hita raha patao tezitra be mihitsy ony ohatra e fa hoana koa ary zany ary tena fetsy mihitsy le siba kely iny raha zany a tsy arakaraka ny mahavany ambany vohatra azy ndao fa mandeha ny fotoana e velomeny ianao ny fiara anganao a de eza nefa nao hitantsika an'iny amin'izao andro alina zao ry dada andao fotsiny aloha fa tsy haiko tsony e ndao ve efa nandray mivolan'olona dia tsy maintsy mandina dia alina be azy tsy manimba toromaso koa zany ka le boay kely mba efa nahita tory iny koa da baisinareo indray ndao ary ary hoe zary sitraka sy tada teo fa ataony tsaitsaika be mihitsy ange aleo hoe jereko reny fa lasa nitondra fiara fa andeha ho aiza amin'ity andro alina be ty ary aleo ranga arahako a ndeha moka moto aloha fa tsy matoko ny lolo mihitsy zao fihetsika izy mianaka izao ka izay mihitsy e aleo ry sery sandratra rahana maso a tena izay mihitsy ny andeha ho ataoko tsy maintsy ho fantatro ny marina ao ambadiko izao a tompo apetraka aminao ny diako rainy a tena tsy mahita toro mihitsy ny sahazany any amin'ilay zanako foana ny saiko e mba manahoana ary izy any izay samba ny teo amin'ny fiainantsika anie no nisaraka tamin'ohatr'izao e enao koa ny toromaso atrehany efa nentintsika mbavaka izy tsy manina izy fa matory za tsy mahita tory amin'izao e ny ianao efa toromaso apetrapotsiny efa malaina ery ilay zaza mbola niterentsika ihany indrindra fa ianao ndana moa zanako hoe ataovinao mihitsy izay hampazoto azy e zao izy zao tsy hay izay mahazo azy ihany ny ianao mbola nitoromaso ihany ny ataonao loha laharana ka de davinao aninona amin'ity andro aliny ity ary ahy e ny ianao koa efa filamban'ny amiko mihitsy ary aza mifanometsiny kely a tsisy mila vanny aminao angarandry fa zanakao reranga iny fa tsy zazay raha manana raha matotya ary matory aloha fa ny alina mitondra fisainana hoe ny fitenenana raha matoa ny alina mitondra fisainana ny lobe anao ary eo ianao e ary aza roitinarero oatra zany ko le lamba raha matotya rehefa tsy hatory ianao de ndana makany alatrano manavy anikala-pamsa fa tsy migafigafa ohatr'izao fotsiny ka manina raha ianao mandeha mivoakany ary marenina ianao afa tsisy atoriana mibabababa ohatra ny loha tapaka ifindra fandrinany amin'ny zana koa fa ataovy eo ihany a ndany e nga koa eo misy miazona anao ty raha matoty le retsy tena mila vaniny mihitsy a
tsy araineo nga io andro hoe aleo mangina fotsiny lofa alina ny andro. reraka zany sady nona be ny andro koa ty efa alina be mihitsy sady mangina be sotra ny tompo alofa nampiny ahy tena raha ny heriko rery tsy tafavoaka teo dia aleoko mihitsy aloha manarakara be ranga dia amin'izay mba tsy vera izay ndia ataoko matahotra ny zany raha izao moa misy hoe mpamosavy dia mba honana ataondriry tavita tsy nendriny be indrindra ny feonangelikara azy ato efa mampiorikototra ary misy mazava be mipotra avy any oe tena fiary zany famonjena ho anga amin'izany fandeha ho sakanako nefa raha ty olon-dratsindray moa dia ahoana ka aleo aingana aloha hiafina ato anaty kiriatrala ato dia mbola tsy hitany ka aleo tsy manakanakany hoe so ahita lozy eto tsy anakana an'izany fiary zany tsy raha mety ry zareo ihany nanaraka ka oka ary nakaizarika lavavy iny ry sitraka tena manimba zavatra mihitsy iny ka elana nanovana ny teafiry ty antsy efa mbola tsy nisy tahaka izao mihitsy tazatazany tsara le sy ny arabe fa sao dia loza lahy misiny eo efa tena mijery tsara ary dada oka aloha fa ohatra misy tazako nanalokaloka zany teo aiza le roa aiza zany sao dia tafita tena olon-dratsy mihitsy ireo tsy ireo fanjana le fiara oay ary tena le fiara tany ambanivohitra io tadidiko tsara le numero 1 sy le pozipoziny fiara mety tady azy any reo fa ahoana koa zany dia taiza zady na lalàna hoe lasa aza mikofokofoka be alondriry tafita fa sao dia iaininy eo zay fa oraizy-potsiny eto jesosy ary ohatra mampatahotra koa ny zany lalany zany ndao fa tsisy ninona kaika velomin'ny fiara fa sao dia tsika andray no isy anafika eto ny farany sady ny andro koa efa alina raha teo ianao koa manahitaitra fotsiny tsy sao dia mbola ty atory ary anao ty ndao ty izana nytiry dada fa miela be zany ka dia aiza nahitantsika an'iny zany zao patanefa tsy te halalan'izany rehefa tsy hitatsika izy dia ndao to izany hatrany ambanivohitra misy azy any ny lalany zay ny hitako vahaolana zay zany fa sao dia tsy mety nefa le izy zany inona zao mety tsy mahita lalana mody ihany ahoana natongavany any sady tsy anontany olona ve izy aminao ry dada atinga tsisy olona fatany ohatra ny tsy mety le tonga dia makany ambanivohitra le tsy raha sitraka aleo makeny amin'ny stationnement ihany aloha dia eny izy nyjerena fa sao dia mandeha fiara iny dia ahoany zany verina ody zany tsika fa ody ahoany nga efa hita izy tsy mody zany tsia raha tsy mahita ny tafitana firy andro aza enola zany ka tsisy azy ao ry mamasandratra
izay ataony ao Lisia. Inona ny vakily laloha amin'izany? Izay fa lasa n'ilay fiara. Relo amin'izay ho toizana ny difatsy. Roviny ty andro ty vao araina re. Dada sy mama izay matoro misinenika ery. Zaho ty tsy fantany akory izao ady atrehako izao. Dada sy mama, zandriko rehetra. Tena mandeha mafy koa zareo izany fa dia tsy hita trasy mihitsy ny lalana analehany a. Nefa ne dia mbola tazako teo ihany e. Oay, fa ino ny tranga tamin'ny kafy tao anaty lobolobo e? Oay, mama! Oay, tena nianjera ny moto marina. So ihany efa tsy naratra. Oay, marina! Fa iny moto tsy rarabe iny, sato tsy tazako akory mipoira ny avy ihany. Zaho koa moa mbola variana nitodika tany ariana taniko. Ary izy ty manantona ty. Ty vena atao hoe mpamosavy sa ahoana? Sa lolo? Andriamanitra mpio ahy. Mifona tompoko. Aza atao nininona fa avelao andeha. Fa zanga moa anao ininona anao fa variana fotsiny hoe manina ianao ny anjera. Okare andeha. Matahotra anao ne za e. Fa inona ny atahoranao ahy e? Fa nga ianao tsy mpamosavy ny voaka avy tao anaty lobolobo tao. Fa mpamosavy ahoana? Ary tao mbola tovovavy kely anefa izy izany. Fa inona no nataonao tao ary? Indrindra amin'izao alina be izao. Nisy olona saika hamono aho dia tafatsoky. Dia izay no antony ahitanao amin'izao andro alina izao fa tsy mpamosavy izany re izahay. Ay, dia andeha hoaiza ary izany ianao io? Tena mbola tsy haiko mihitsy aleako fa hoe anarakarabe foana dia rehefa maraina ny andro manontany olona. Ndry mampalahelo koa ianao izany a. Ndao hiaraka amiko ary dia mody any an-trano aloha dia maraina hita eo izay atao e. Tsy matahotra sao dia olon-dratsy koa ianao fa aleo izany no nidiako ihany ka. Tsy olon-dratsy zaka sady tsy ianao nininona anao izany. Zany ka hoaiza ary izany ianao amin'izao andro efa alina be izao raha tsy olon-dratsy e. Nisy asa saika ataoko izay e. Izay no nivoahako ny trano. Asa? Fa asa inona mbola atao amin'izao andro alina izao ka? Sanatria dia saika hamaky trano. Ndry ve tsy mino ahy e? Tsy olon-dratsy aho a. Ndao miakara dia ody any aminay fa aza mandeha irery ohatr' izao tsony. Matimaty foana eo ndry sady ohatran'ny hoe vahiny be izany. Dia tena tsy olon-dratsy tokoa ve izany ty olona ty e? Andeha ary ve za sa tsy andeha? Jesosy io, inona ny ataoko e? Fa tao lasa saina be ndry e, tsy matoky aho. Tsy olon-dratsy izany aho a. Andao fa tsy hamela ndry irery tamin'izao maizina izao a. Za rehefa natahotra be teo. Ndao miakara aho fa alina ihany eo any andro e. Sady tsy dia tsara loatra no mijanona aty fa sao misy jola manafika eo tsika. Fa ny sécurité aty ne tsy dia milamina loatra e. Velesin'olona amin'ny boiron eo tsika fa ndao aingana. Indray ary ndao izany andeha. Ndao ary dia aza matahotahotra izany tsony. Dia faiza moa izany nareo no mipetraka ka azafady? Misy ray aman-dreny ve sa mipetra-drery ianao dia? Tena mbola tsy matoka ihany izany ry izany. Jereo izany fanontaniana. Aza omena tsindry ahy tompoko fa
efa voafitaka kafay a. Manana ray aman-dreny ka dadako sy ny zoko izao lasa ny asany fa mamako rery matory eo an-trano ao izao dia izay napita tafika no mipetraka mazava amindry amin'izay. Ay, mazava re. Tongotsika ndao midina dia mandrosa trano e. Misaotra indrindra. Ato izany nareo mipetraka. Ie, azo izao na efa renga be mama fa izao e omeko hevitra ray indry ato rindry dia maraina hita eo ihany. Eny ary mankasitraka. Dia isa moa izany ny fiantso anao? Hatray, tena diniko marina. Sandratra kiny anarako ary ndry kosa moa no izy. Ay, ny atompoko tafita. Ato ny efisana torindry ary dia matory fa reraka sady efa alina be mihitsy ny andro. Raha maraina prezenteko amin'ny dada sy mamy eo ndry. Eny ary izay izany tafandrimandry ry sandratra. Ndry koa toraka izany tafita. Bonne nuit. Amin'izay no hevitra rerandry fa maraina ihany ny tiany andro e. Hevitra inandray ny tadiavina ora dety a. Alamino ny sainao fitafitazanantsika zay any efa miasa tsara. Io indray ianao fa manamora zavatra fotsiny. Tsisy manamora zavatra zany eo fa ny sainao mihitsy nefa tsy nahasaraka ny zaziny hatramin'izay dia mamorona tsangasy amanoranyizao e. Ary aza alelovana be ohatr' izany fa manjary malahelo antsika ihany koa dia tsy tamana. Hita mihitsy ianao hoe fondray fa tsy mba fondreny. Izany erangano no teraka n'iny zanako iny. Tsy milamina ny saiko raha tsy mahita azy. Toa manana tsindromandra fa hafa mihitsy ary asany. Le radety ty le rety tsy laitra tenenina mihitsy a. Efa miteny afa avela ho any ho azy zany. Efa miasa tsara izy zay ihany. Dia hoeto le gony dia ndao eny an-tsena hividy masom-boly zezika tsika fa ho lany ampitoerana eto ihany reto voly reto raha izao ka. Ny anao koa izany. Maninona raha hoentinao fa izany marary sy mbola reraka e. Sady ngamotsy hoe andeha ho any dokotera indray tsika e. Efa miteny aminao aho fa tsisy mandeha any amin'ny dokotera izany. Anaovana hevoka sy rokandro ianao raha hariva dia vita io. Ampiana henako soray kilao sy amononako ankiray ianao raha dety raha hariva dia sitrana amin'izay a. Mety le rambomanga isan'andro san'andro ataontsika aloka atoandro hariva maraina io koa nga mba mety mampalemilemy anao ohatr'izao ka. Mba marenina ho amin'ny vavanao. Zazany aminao mararikanina raha ny filazanao. No hoe hividianana sakafo matsiro dia sitrana raha nga mampimetsy. Nenao koa raha dety ty dia lalina. Sady mba miresaka re analana n'ity ditongotra makany an-tseny ty a. Tena mangina be sy ohatra andron-jarandrifa mety tsy eo ngamby izy a. Zany very dady dia mety hoe lasaiza zany zareo. Dia tsy haiko mihitsy e. Fa soa ihany aza fa tsisy olona tao fa mety nahasaro-sainana ny zareo no fa tonga avatsia aty a. Ie, mety ho marina aloha zany a. Toditra ny fanontanian'ireo tetsika raha tato izy.
aninona ty indray sy ny sisa e. Ka raha zao fahitako azao aloha dia mbola tsy tonga ty ny kala tafity iny. Nisy tension rehetra koa efa tapitra ny tetezitsesy raty eo dia lasa aiza azy zany ny kala vavikely iny. Oay, tsy tamity very dada le ankizy vaviny resaka tamin'ny tafita le tamin'iny a. Eny tokoa ndoro ngay ty no amboarina hoentsika fa efa tsy hita ihany kala tafita kely iny a. Hevitra mety tokoa zany ry dada. Dia atao hoana nefa nisamborana azy? Atsotsika dia to dia tapenana ny vavany ary rotina amin'izao tanàna mangingina be zao. Raikitra izany e, lovy dia tanterahana izay. Manahoana tompoko? Manahoana kindria? Mitady any dada sy mama ny tafita anganareo izany. Tsaory zareo mantsy fa lasa ny tsena e. Ay ve? Ay androany ny tsena ty. Izay koa tsy nalalako. Fa na zany aza mitady andria koa izay io a. Malahelo andrio no mantsy tafita dia saikaika andria izay io. Dia mba afaka miara-miasa nareo voavavy amin'izay. Zany mihitsy e, tsy misy ambe teniny afa-tsy ndria ao an-tranao. Zany ve? Ka mpinamana tsy mifakafoy mihitsy ny izay sy tafita e. Hay, ka hoana? Andevy indri zany e. Zay niny tena antondianay ty io e. Saika anontany dada sy mama ny tafita hoe aiza ho aiza ny mety ahitana andri. Ka nanjo indri ny poitra tamika. Dia arahaba soa arahaba tsara e. Zany efa tsy mazoto amin'izany azaniko. Andray, fa ahoana kosa ki? Mahazo vola be ny andri amin'izany e. Sady tsy hoe miasa be fa mba manampinampy amin'ny mamanay sy tafita ao fotsiny e. Zavatra tsy sarotra. Miala tsiny tompoko fa tena tsy mazoto amin'izany azy izany ahy e. Tafita ane tena tsy nazoto mihitsy fa noho ny fankatoavany an'ilay aman-dreny dia nandeha tsy fidiny izy e. Zany ve? Nefa izy ary ny tena tamana be mihitsy fa malahelo andry fotsiny noho ny izy ne. Zay no afany taminay. Ka olona mahafatifaty be zao koa ve mo tsy dia alahelo azy tafita e. Zay aloha fa andeha afa velominareo ka. Avilo ndry fa maika ho ay zary e. Zany mbola iteresaka amindry e. Sady ndreo to tsara tarehy kely mihitsy e. Sahoana ry dada? Mbola makakaka tany e za e. Dia tsy afaka miresaka ela be aminareo. Oka aloha e. Ka rehefa tsy andendry izany dia ataonay amin'ny fanaovana azy. Tapenako any ny vavany ty fa ela loatra. Io lesy fa tory aingana dia andao andeha fa loza lahy mampiresaka fotsiny sy. Ao ainganary. Ao fa andreo dia misy mahita etsika. Maharenina eo ty. Ao, abdiro anaty fiara aingana lesy e. Ndao amin'izay fa sao dia misy mahatsiaritra etsika. Vita e, veloma amin'izay ny fiara ry dada. Vita ihany. Tena matanjaka iala. Lasa zao ary. Mama ahoana izay ry zanako? Natory be mama alina dia tsy nifoaziko fa misy vahiny eto koa natory tato amintsika. Ay kosa dia efa manafy ny zavatra amin'ny mama ny zanako Diso be mama. Ka iza ny vahininao zany sandratra? Andrasantsika ary tafita aviany ampirezenteko amin'ny mamanay ndry e. Ay, manahoana tompoko? Manahoana kia? Izy mamanay kia. Dada zoko mbola tsy tonga fa ny asa e. Faly mahafantatra tompoko. Za koa toraka izany e. Fa taiza izany nareo sandratra niditra no tsireko. Ngambola tsy nodikoa rainao sisitraka. Mbola tsy tonga izy zaniko. Fa hitafitany ary mama hitako teny an-dalana fa nisy saika hamono dia izao netiko aty amintsika izao e. Tsy azoko. Nga tsy mpifankatia nareo? Ka nanavitra fotsiny izy. Mama koa, za koa ve dia hanao an'izany sahady. Raha zokilaza efa 4 taona izay mbola tsy hitako. Ay ve, fa saika nisy namono ahoana mondry? Andeha hiasa no nenako tany ambanivohitra tompoko.
ka izany ateran'ilay olona nakatany amin'izay toerana mampatahotra be izay dia nazavain'ilay vehivavy atao fa omena vazahony za dia avy eo vonoina esorina nitaova. Ngaky ave izany nahazo andry dia tafatsoka avy any izany ry io. Eny sambiko naviteny ambaravarakely aho dia tafatsoka folaka mihitsy izany tanako fa tafavoaka tao ihany aho dia initanao tamin'ny alina iny. Andray afa-doza ianao anaka dia ahoana izany nataonao? Misaotra anareo mianaka aloha indray hafa mbola miangavy raha azo atao tompoko. Za mantsy tsy mahalala olona aty sady tsy mbola taty mihitsy dia sao dia mba afaka manatra any ambanivohitra nareo azafady fa tena malahelo be andreo ray aman-dreniko sy zandriko any a. Ay, aleo misakafo ary aloha dia maikaina kely dia aterin'ny sandratra ianao. Fa dia firy taona mondry io no hiasa sahady? Toa mbola zaza ihany mantsy raha fahitako anao. 19 taona tompoko. Dia avelandray aman-dreninao hiasa sahady ve ianao? Ka no fahasahiranana izay misy eo amin'ny tokantrano misy anay dia tsy maintsy nanaiky any dada sy mama tsy fidiny aho. Sady nalahelo ny zandriko koa hoe raha tsy miasa dia tsy afaka nianatra ary zareo. Ndry, ay ve mampalahelo kosa ny fiainanareo izany ka. Ndany aloha misakafo fa efa masaka ao dia miomakomana dia mandeha ianareo e. Fa maninona natao ohatr'izao? Ahoana? Hita? Tsy hita mihitsy hatramin'izao fa maty angambe. Tsy lasy izany a. Inona no lazaiko amin'ny chef Vincent eo aminareo? Kalamy ianao fa misy hafasolony ao e. Ay kosa? Dia ambehany tsara fa tsy hamotsampony eo indray a. Mba atao ilay tsy sitraka dia aterany ambony any a. Fa maninona natao ohatr'izao? Takomana hatramin'ny tarehany mihitsy ve? Inona ny olanao amin'izany e? Rehefa nahita fotsiny dia ampy. Tsy nety andezy dia nataonay amin'ny fanaovana azy. Avia pio a hibata azy ary loha e. Mikofokofoka be koa ny anareo sady matanja be. Hoe apetrao izy dia maso mandeha nareo izany e. Orandria, mba ianao moa vaovao ratsy mihodihody ety an-tanàna ety. Fa vaovao inona indray izany radety a. Enao ty tena angamba saika lasa mpanao gazety mihitsy ka. Hitan'ny olona tonga teo le fiara tamin'iny dia ohatrany hoe nisy vehivavy nalainy zareo akeriny nga hoe dia lasa nyrifatra be any e. Maninona tsara hoe radety? Ka zany lazaiko anao izany e. Tena loza mba tiana zanako. Tena mpangalatra olona mihitsy izany ireny olona tonga tetỳ amintsika rehefa tsika ny tapena ny vola be. Zany ve? Fa iza aloha no niteny anao an'izany radety a? Sao dia mandray hevin-draviny fotsiny tenao. Raha Maria tsy avaratra e. Hita ny tazan-davitra hono zareo nanampina mason'ilay tovovavy dia nampidiriny tao anaty fiara. Dia inona ny atao ngiarandry fa maty any ny zanako. Tena loza indray izany ka. Loza ray, loza roa, loza telo fa ty vao tena loza. De tena zany tokoa ve radety a? Zanako tafita kely aizanao e. Andao any ambanam-pahefana aloha ngiarandria. Hita izay tokony atao e. Andora matoa ndo ifampitatana. Ary inona mampitangoron'olona be ireo? Aleo aloha alehako eny e. Aleo jereko eny aloha. Ainga anary ianao e.
izy izany ka asa indray zao izay fanontanianao an-trano ao amin'ny tsitsesy lahy zao midranotrano ity tsotra be zany dada avy ny asa hoe dia ampy izay fa tsy mila be resaka ndana amin'izay ry sandratra tero izy fa sao dia tratra rivany ianao endrery mama ary misy olona miakatra anie izany aiza hoe fa taizonareo mianakirety no zao vao tonga avy ny azy izay fa ho izy aminao ary to manam-bahiny ngatsika izany ary to nasom-panampy ngatsika ary mama lozy ty fa ikala tafidy ty ato tranoko ty aza hitako aza mahitaka tena tratretra jeselahy sitraka Andriamanitro tena le olona tany ambanivohitra reto masina nitonantonana ty ambaravaram-pamosavindray azy zany ry lanitro zay avo tena mifaty fa tratran'reto eto indray ve ty zananaraka ny sandratra ato amin'reto olona tsy matahotra an'Andriamanitra reto indray no nitotana na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ny zanako ireto avy no nanomiaina ny tantara Miriam lalany afy no tafita Sylvain Razafindrafara no randrirainy Nirina Lalo Estera no Dety reniny Tojo Rabesandratana no Armand Lalan Kristy no Beatrice vadiny Fitiavana Rasolo Arjao no sitraka zanany Lamatoa Tsinjo Mapionina no sandratra zanany Faralahy Fitiavana Ravakinaina no Saloy namany Tafita Valerira Zanajatovy no Claudine Na raha antsika androany ny fizarana faharoa amin'ny heriny kosa ny fizarana fahatelo ny amin'ny herisetra atao amin'ny ankizy sy ny zaza tsy ampy taona no loha hevitra ty fandaharantsika baiboly sy kolontsaina indray mitoraka ity iny natolotra ho antsika teo iny moa ny fizarana faharoa tamin'ny tantara ny lohatenin'ny tantara dia hoe ny zanako abaribary toy ny tafika andrefa tanàna ny teny atsipy ho an'ny ray aman-dreny manam-panahy rehetra tsy mety ilay manery ny ankizy andeha hiasy raha mbola azo atao ihany aleo misikim-ponitra dia ampianarina ireny ankizy aleo apetraka mazava tsara mihitsy hoe adidy andraikitra ny ray aman-dreny ny famelomana ny ankohonana fa tsy ny ankizy tsy ny zaza tsy ampy-taona no ampitondraina sioga mavesatra izay tsy maintsy olanjainy ka tsy maintsy hiatrika ny fiafiana sy ny fiaretana amin'izany hoe tsy maintsy hiasa izany ny amin'ny fampidiram-bola ho an'ny ankohonany oray mpianakaviana aoka mba tsisy hiala ndraikitra aoka mba tsisy hialangalana velively fa samy anao ny tandrify azy avy voninahitra ho an'izany indray ka dia andraikitra ny ray mpianakaviana voalohany indrindra ny famelomana ny ankohonana tanterao ny fanomponao amin'ny maharay mpianakaviananao indrindra mety ilaza angamba ianao hoe fanomponao ngamba moa makany am-piangonana fa ilay fanompona mihitsy tsy voatery hoe ianao ilay mety hoe nanisa rakitra no atao hoe tanterao ny fanomponao fa tsarovy fa ny adidy amanandraikitra nankin'Andriamanitra taminao amin'ny fiahinany ankohonanao dia isan'ny ametrahan'Andriamanitra amin'izany tenin'izany ihany koa
etona dia na dia tereniny zava-misy azy ny fisainantsika ankehitriny ka zary lasa misy kolotsaina ratsy maniry dia ampatsahivina anao ihany izay efa nambarany tenin'Andriamanitra tamintsika tamin'ny fandaharantsika teo aloha hoe raha misy tsy mamelany azy indrindra fa ny ankonany dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino aza. Timoty 1:5 apetraka tsara ny lamina ny ray aman-dreny mamelona ny ankizy ary indrindra ny zaza tsy ampy-taona tsy hoe ny zaza tsy ampy-taona indray no hiasa andeha amelona ny ankohonana dia aleo tsy hidikaina mihitsy ny laminy fanapetraka Andriamanitra fa sady mandika ny lalàna eo amin'ny tany amamonina ihany koa ka mahavoasazy tanteraka ny mampiasa zaza tsy ampy-taona ninina asa na mety hoe andeha hikapoka vato na andeha hiasa trano na andeha hivarotra andeha hiasa amina orinasa samihafa tena voarara ny lalàna tanteraka ny mampiasa zaza tsy ampy-taona. Izay no nitsipihetsika voalohany. Dia kosa ho resantsika tao anatin'ny tapany faharoa ny amin'ireo vahiny eto Madagasikara. Ny kolotsaintsika eto rehefa hoe vazaha ava firenena dia ohatrany hoe tsara, ohatrany hoe omena aja manokana amin'ny lafiny ilany mety hoe mahay mandray vahiny sika malagasy, kolotsaina tsara izay. Fa ny ratsy indray amin'ny andaniny dia indraindraina dia efa tonga hamotika ny firenena azy reny vahiny reny dia mbola toindraindraina sy omendanja ihany. Eritrereto fa ohatran'ilay vahiny voatsoratra tao anatin'ny tantarantsika teo zao dia ny mba sy hamotika ny ankizy vavy malagasy fotsiny sotro izao ary misy mihitsy any toy ireny any amin'ireo faritany indrindra hoe any amin'ireo morontsiraka tena marobe kokoa raha oharina amin'ny afovoantany ireo vazaha izay manao resaka hoe tourisme sexuel, izany hoe mizaha tany amin'ny resaka sexuel ny tena antondiany ary dia toy ireny amiravirany ankizy vavy malagasy tsotro izao. Misy aza moa zany ny sasany dia tena hoe manao trafika mihitsy satria mivarotra tova dia io ilay mampirongatra an'ilay hoe alajaza etseroa atsipy ihany ny fampieritrretana amin'ireo manam-pahefana sy tompona ndraikitra tandrify izany indrindra mba ametraka fitsipika matotra kokoa miaraka amin'ny fanaraha-maso manoloana an'ireo vahiny miditra eto Madagasikara ary mitondra mavaka an'ireo mpitandro filaminana moa aefa ny asany hitsirihana sy amantarana ny tena marina ao anatin'ireny resaka fangalana keriny, mety kidnapping, mety fangalaran-jaza, fangalaran'olona, fanondranan'olona tsokosoko ireny ho an'ny eto Madagasikara. Orankizy vavy eo indraindray rehefa hoe hiaraka amin'ny vazaha dia ohatrany defa inona ery be dia be zany ankizy vavy kely lasa manambady vazaha lahy antitra be efa 7 taona dia ohatrany reharela izy, ohatrany defa hoe inona kanefa rehefa aveo mamotika ny fiainana. Ekena mahafinaritra angamba mety hoe niteraka metisy kely ianao rehefa aveo fa tsy janona aminao ela eo nge iny vazaha iny tambatambazany vola sy ny sisa fotsiny ianao anaovany fiainana. Ny ankamaroany
tsy dia hoe hoentiny manaraka azy a, ka dia mba nataony fanalan'andro fotsiny a ny tovavy malagasy. Ka dia eto amin'ny tapany fahatelo sady amaranantsika azy indrindra moa miaraka amin'ilay tapany faharoa teo ihany a, dia hoe ry tovavy io mbadin'io tsara ihany izay a fa mindra, ary aleo mba miaina fiainam-bavaka e, mba tsy sanatria hitotona any amin'ny resaka herisetra mahazo ny zaza tsy ampy-taona toy izany a, ireo ankizy vavy tsy ampy-taona, herisetra ara-nofo, herisetra amin'ny ara-batana, herisetra ara-tsaina, herisetra amin'ny lafiny rehetrarehetra. Hoy ny fiteny malagasy hoe na fia azy any amin'ny malina, ny lela tsy atao jono. Horaisika ny salamo 7:7 hoe matokian'i Jehova ka manaova ny tsara, na ho an'ny tompona andraikitra io, na ho an'ny isam-batan'olona. Dia izay ihany koa aloha no hoentsika mamarana an'ity fandaharantsika ity tamin'ity androany ity. Baiboly sy kolontsaina e, ampitapitao amin'ny namantsika hoe misy an'izay fandaharan'izay hoe ao amin'ny radio vaovao Mahasoa isaky ny alakamisy alina amin'ny 7 ora latsaka fahefany, ny famerenana kosa ny alahady atoandro amin'ny 2 ora sy 9. Raha tena hoe tsy maraka andreo ianao a, mbola azonao atao ihany koa ny miaino ny fandaharantsika amin'ny YouTube Baiboly sy kolontsaina, dia jerenao eo izay datin'ny fandaharana tianao henona, dia miaino finaritra tompoko. Ary mandray lesona trano sika e, mandrapitafary, manome fotoananao amin'ny heriny toy izao indrindra. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa, atolotry ny fankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.